Lasan'ny Ramadana. Rehefa lasa tahaka izao ny volana Ramadana dia mitenintsika hoe lasan'ny Ramadana, saingy adinontsika fa atsika no mety handeha, satria raha lasan'ny Ramadana dia azo antoka fa mbola hiverina, ka izay mbola voasoratra ho velona dia hahatratra azy amin'ny taona ho avy sy ny manaraka. Fa raha atsika kosa no mandeha dia tsy miverina intsony, mandra-pandovan'ny olon-kafa ny tany sy izay ao aminy. Tompo amao, raiso ny fanompoana izay vitanay, ary feno fahasoavana ny fiainana sy satavela. Avelao izay fahadisoana vitanay, ary ataovy ao anatin'ny fanomponanao foana izahay mandavantaona, satria ianao ilay be famindrampo sy be famelan-keloka.